dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako, ary dia miarahaba ny vehivavy rehetra maneran-tany noho ny fahatongavan'ny valomarsa. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny hoe afaka mifidy ny hosambatra ve ny vehivavy iray, ka ny momba an'izay zany no hoadiaditsika eto. Efa nazavaiko teto ny fandaharana maro momba ny hoe inona ny atao hoe asambarana. Efa nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe fitiavana, inona ny atao hoe passion, ary efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe misy ve ny vehivavy sambatra. Zany rehetrarehetra izany zany dia efa manazava ny ataontsika hoe zany hoe ny amin'ny antsipiriany amin'izay zavatra miodikodina zany eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, ka indraindray zany dia mampametra-panontaniana ny fiarahamonina hoe afaka mifidy ny hosambatra ve ny vehivavy, satria mantsy raha ohatra ka tamin'ny andro taloha ohatra zao dia misy ilay atao hoe vady atolotra ohatra, dia amin'izay fotoana izay tsy manan-tsafidy zany ilay vehivavy fa dia izay lehilahy atolotry ny ray aman-dreniny eo zany dia izay zany no tokony hovadiny. Rehefa mandeha zany ny fotoana mihamandroso ny zanak'olombelona dia efa manomboka zany hoe ny vehivavy zany miala an'izay hoe vady atolotra zay, fa izay olona zany hoe mifankahitany aminy any am-pianarana na any am-piasana, dia olona zany mba ao anatin'ny safidiny zany. Zay zany ny amin'izao fotoana izao, zany hoe efa misy ny fivoarana zany ny amin'izay lafin'izay, kanefa efa ataontsika ve hoe afaka mifidy 100 isan-jato ve ny vehivavy ny amin'ny hoe asambarana eo amin'ny fiainana. Ankehitriny mantsy zany dia ny tena hoe mibahana zany matetika ao anatin'ny saintsika vehivavy dia ny hoe ny resaka fitiavana. Izany hoe raha ohatra zany ka eo amin'ny resaka fitiavana eo amin'ny mpifankatia, izany hoe ny lehilahy sy ny vehivavy zany, dia ohatrany hoe zay zany no matetika ao anatin'ny sain'ny fiarahamonina hoe ny atao hoe asambaran'ny vehivavy dia ny asambarana ao an-tokantrano ohatra, na ny asambarana amin'ny mpifankatia, na hoe misy lehilahy hoe tia azy, dia ohatrany hoe limité eo zany ilay atao hoe asambarana zany raha ohatra ka miresaka vehivavy zany. Raha ny hoe ny sanambabe-bahoaka zany dia izay hoe asambarana miaraka amin'ny olona mpifankatia aminy, izay zany no asambaran'ny vehivavy. Diso de diso nefa izay fomba fijery izay, satria maro dia maro ny zavatra mety hitondra ny asambaran'ny vehivavy iray, dia araky ny efa nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe asambarana. Ny asambarana dia ny hoe fananan'ny olona anankiray tanjona, ary dia ny fahafantarany hoe inona ny zavatra tadiaviny amin'ny fiainana, ary ny fahaizany mandanjalanja ny hoe aiza ho aiza ny heriny sy ny tanjany manoloana ny tanjona izay tiany hotratrarina, ary indrindrindrindra zany dia ny fitiavany ny tenany. Izay zany no ataontsika hoe famaritana ny asambarana amin'ny ankapobeny zany, ary dia ny fahaizana misedra ny fiainana, misedra ny ataontsika hoe échec na tsy fahombiazana. Raha ohatra ka misy ny fisamboaravoaran'ny zavamisy amin'ny fiainana,
tsy voatery akory ianao hoe de tsy maintsy aompy amin'ny zavatra rehetra zay ataonao fa tsy maintsy misy ihany koa ny fotoana izay isedranao an'izay atao hoe tsy fahombiazana izay kanefa ny tsy fahombiazana dia tokony hoentina ho fanohitra, tokony hoentina karazana défi amin'ny fiainana. Izany hoe ny fahaizanao mijery hoe inona nahatonga an'ilay tsy fahombiazana dia ny manao metimety kokoa zany androsoana amin'ny tsaratsara kokoa. Ka raha ohatra zany ny vehivavy mahay mirona amin'izay lafin'izay ny amin'ny fikatsahan'ny asambarana dia ahita ny asambarana izy, ary rehefa vehivavy sambatra ianao dia manitona ny olona manodidina anao, ka moramora aminao amin'izay fotoana izay ny mety ahitanao ny lehilahy izay afaka miaraka aminao amakivaky ny fiainana. Fa satria raha ohatra ka miainga amin'ilay eritreritra ny sarambabem-bahoaka zany ny amin'ny hoe ny fahombiazan'ny vehivavy dia fahombiazana foana ny amin'ny hoe fanambadiana sy ny amin'ny hoe fahombiazana foana ny amin'ny hoe fitiavana, dia izay lay ataontsika hoe miteraka foana fahadisom-panantenana satria ny fiainantsika olombelona dia tsy afaka andeha ho ferantsika zany ao anatin'ny fitiavan'ny olona iray. Izany hoe ny fitiavan'ny olona iray anao dia azo samirery zay. Izay zavatra izay dia izy ihany no tena mahafantatra an'izay. Natao raha hoe misy ny fihetsika ty ivelany izay manome toky anao, fa ngamba hoe raha ny fijerinao azy zany ty ivelany de toy ny hoe olona tianao, fa ny hoe mahafantatra zato isan-jato zany ny fitiavanao aminy dia ilay olona ihany. Fa saika ianao izay mifankaty amin'ilay olona no afaka hafantatra hoe tianao ve le olona sa tsy tianao. Ka izay zany no tsy tsara anakinana ny asambaranao ray manontolo zany amin'ny olona izay mifankaty aminao, satria araky ny efa lazaiko foana hoe mety hiteraka fahadisom-panantenana ao anao ny fanakinanao, ny fahasambaranao zato isan-jato amin'ny olona iray. Fa ny tena hiateran'ny ataontsika hoe asambarana dia ny tenanao ihany. Izany hoe ny fitiavanao ny tenanao, ary ny tenanao ihany no afaka hafantatra hoe sambatra ve ianao, fa tsy ny olona manodidina. Satria raha ohatra ianao ka andeha hiakina amin'izay hoe fijerin'ny manodidina no mety hahasambatra anao, dia izay ilay hoe mandeha ihany ianao zany amin'ny ataontsika hoe zany hoe zavatra tsy tena mari-potitra zany hoe tsy manana fitokisana zany ianao, tsy manana fitokisana ny tenanao amin'ny hoe resaka asambarana. Raha ohatra ka ny fijerin'ny manodidina zany no hitsaranao ny asambaranao aminao, fa tsy hoe ny tenanao no mitsara an'izay hoe sambatra ve aho raha ohatra ka manao an'ity zavatra ataoko ty. Ka maro dia maro ny zavatra mety atongafan'ny vehivavy amin'izany atao hoe asambarana zany, dia eo ohatra ny fanatanterahany ny nofinofiny amin'ny talenta izay ananany, amin'ny asany, amin'ny fifandraisany amin'ny mpiaramonina, satria zany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra azonao reglena amin'ny alalan'ny
heritsainao sy ny herim-batanao fa ny fitiavana any amin'olona dia tsy afaka ianao zany hitoky zato isan-jato ny amin'izay lafin'izay ka izay zany no antony foana zany hitenenako hoe isika vehivavy dia tsy vatana ihany fa vatana, saina ary fanahy ary ny fampiasantsika an'ireo telo ireo zany no hiteraka ny asambarana ao amintsika ary rehefa manana ny asambarana ianao manana ny fitokisan-tenanao amin'izay hoe fahaizanao zany ny mamolavola an'io asambarana io satria efa lazaiko eto foana fa tsy misy ny asambarana mirotsaka avy any an-danitra isan'andro ny olona iray dia izy no manao ny asambarany izy no manoratra ny tantarany isan'andro fa na olona ho millionnaire na ho milliardaire na ho tsara tarehy hatrany atampon-doka hatrany paladia ianao dia ianao foana no mikatsaka an'izay atao hoe asambaran'izay ao aminao fa tsy misy kory ny asambarana mirotsaka avy any an-danitra ka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay koa izay famolavolanao ny asambaranao zay dia ny famolavolanao ihany koa ny fahalalana izany hoe ny fahalalana izay ratovinao isan'andro amin'ny alalan'ny information amin'ny alalan'ny information momba ny fahasalamanao information momba ny fahaiza-miaina fahaizana miserasera ny fahaizana izay mikolokolo ny fomba fiainanao amin'ny andavanandro na ny amin'ny resaka sakafo na ny amin'ny resaka lakozia na ny fanamboarana ny ao an-tokantrano na ny fomba fitaizana zaza reny zavatra rehetrarehetra zay atolotra eto amin'ny YouTube reny raha ohatra ianao vehivavy manaraka amin'ny atsakany sy andafany ny zavatra rehetra izay atoloko eto dia efa azo lazaina fa mandeha mirona amin'izay ataontsika hoe fahalala-tsaina zany ny amin'ny atao hoe inona marina ny asambarana satria ny asambarana dia izay efa teneniko izay ezaka isan'andro ny asambarana izany hoe rehefa hoe tsapanao fa tena azoazonao ny ainao ao anatin'ny fahasalamana ianao ary rehefa tsapanao fa milamina ny sainao ary rehefa tsapanao fa mahalala ny tokony zavatra ho fantarina amin'ny fiainana andavanandro ianao dia izay ilay hoe mizotra miandalana any amin'ny fitony-tsaina ka ny fitony-tsaina dia ao no ahitana ny asambarana ka na inona zavatra nomenjanahary ianao na inona ny hoe bika amanendrika izay nomenanao dia tsy tokony ho alokaloka akory zany zavatra zany amin'ny asambaranao satria raha ohatra ka misy zany ny hoe fanomezana ny hoe ohatra zao zany ny top modèle ny amin'izany atao hoe vehivavy tsara zany dia raha ohatra ianao ka izay no hitondranao zany ny fiainanao hoe izaho dia tsy ao anatin'ilay ataontsika hoe top modèle ny vehivavy tsara dia amin'izay fotoana zay ianao dia ilay atao hoe tsy mety hanana ny fitokisan-tenanao satria tsy niresaka ara-batana ihany akory ny maha olombelona ny olombelona fa ao ihany koa ny saina ary ny fanahy ka ny fahaizanao zany ny hoe mandanjalanja an'ireo telo ireo izay no ahafahanao mandrindra ny fiainanao ary mandeha any amin'ny fitony-tsaina ka ny olombelona rehetrarehetra ny vehivavy rehetrarehetra dia afaka hanana ny asambarana
ninninona zany a zavatra eo am-pelantanana dia toy izay sy toy izay indray a tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra nareo androany a manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.